taorian'ny resaka ny ely indrindra tamin'ny tambajotra tserasera fa mitondra alergia ny menaka vokarin'ny orinasa ita dia nisy ny fidinana ifotony tampoka natao tamin'ireo ozinina miisa roa mikirakira ny famokarana ny avy amin'ny fikambanana piaro ny zon'ny mpanjifa ilay menaka mitondra ny marika ina izay iray amin'ireo vokatra vokariny vita amin'ny soja ity voalaza ho mahatonga alergia ity. Rehefa tonga taty fotony dia nahita fa zao le menaka soja ina ary nijerena le mahatonga ny alergia tety an'le ozinina nakorotapia fa tsy misy le resaka alergia ny laboratoire satria zao ny zavatra hita eto misy daty azy tsy azo kitisana ary rotona faretan'ity menaka ty fa so mahitsika lany daty dia afaka miantsony tena fa midina vetrany fa ataovy aza hotsika porofo hoe tato amin'ny magazin ty marina ty mividina sorana betabe zareo satria nitapohana taty amina tonga taty fa tsy hita le menaka nampitonga ny alergia karaka ny fanambarany laboratoire. Menaka tsy voahodina na huile brute afarana avy any ivelany araka ny fanazavana no akora fototra diovina sy ahodin'ny orinasa ho lasa menaka fihinana. Manana ny laboratoire fitiliana isan'ny tsara indrindra aty amin'ny ranomasimbe indianina sy aty Afrika atsinanana ny orinasa ita na izany aza nefa tsy maintsy mandalo ambaratonga sy dingana fitiliana samihafa amin'ireo laboratoire nefa izany vao afaka amidy eny an-tsena jifainy ny mpanjifa sy ho azo ampiasaina ao an-tokantrano araka ny fenitra apetraky ny ministeran'ny varotra sy ny ministeran'ny fahasalamana. Rehefa manaraka ny fenitra tokony hoarahana zany ny kalitaon'ny menaka zay vao manomen'io certificat de consommabilité io ny ministeran'ny fahasalamana zany hoe azo hoanina io menaka io fa tsy mijanona eo fa mbola misy lalana manokana indray arahana échantillon hafa indray no alainy service du commerce sy eleny dia jereny any amin'ny laboratoire zay vao mahazo ny hoe autorisation de la mise à la consommation. Aorinan'izay zany vao azo amidy, aorinan'izay vao tonga eny an-tsena ny menaka ary reny tonga any atokantranotsika zay hoanina ireny. Dia eto zany dia manantitra dia manitsy ary manamafy fa ny menaka vokarin'ny société ita dia menaka manaraka ny kalitao sy ny fenitra zay atao amin'izany satria manaraka tsara ny takin'ny ministeran'ny fahasalamana, manaraka tsara ny takin'ny ministeran'ny varotra zay vao tonga eny amin'ny mpanjifa zay hitantsika azy ireny. Tsao sy resaka inina aely arak'izany no anasokajiny ny piaron'ny zon'ny mpanjifa ny fanaratsiana atao amin'ny vokatra vokariny ity orinasa malagasy ity izao. Milaza ny everiny fa antony izany sy mitondra fanetanana ho an'ny mpanjifa sy ny vahoaka manoloana izany ny filohany ity vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara ity. Andao toanantsika foana ny zavatra vita malagasy fa manome tombotsoa ny firenentsika malagasy sady atsika vahoaka. L'importateur zao sy ny exportateur dinany Malaisie sy Indonésie tsy fantatritsika langaty hoe menaka inona marina natao amin'ny menaka fa taty afaka manapofanareo fa tsisy akery sy menaka.